nanambara ny ministry ny postra ny Patrick Rakotomamonjy fa tsy maintsy manaraka ny teknolojia vaovao ny postra malagasy mba tsy heverina ho lany andro. Fanazavana momba izay no entiny ministra ao anatin'ity sary manaraka ity. Ya, ny postra malagasy moa raha ny fahalalantsika azy zany dia varotra timbre dia mandefa ny taratasy any amin'izay olona tokony andefasana azy na mitatitra an'ireny colis ireny. Zay dia service public nankinina amin'ny postra malagasy hatr'izay zany. Nanomboka tamin'ny zao fitondran'ny filoham-pirenena zao dia natao lara-pahamena mihitsy ny fampidirana ny teknolojia vaovao ho any amin'ny postra. Raha nahazatra antsika ny mandefa taratasy dia anaty valopy dia asiana timbre teo aloha, zao efa misy ny email. Zay midika avy hatrany zany fa sady tonga eo no eo à 2 secondes près dia voarainy zay olona andefasana azy. Ka anjarany atao amin'ny ministera mifanampy amin'ny postra satria ny postra dia 100 isan-jato amin'ny fanjakany. Dia nampidirina zany ny anivon'ny postra malagasy zany fisiny firoborobon'ny teknolojia zany. Raha tsy teny na ny fandefasana mandaha dia fa elektronika. Ny anivon'ny postra dia fa misy cyber. Ny postra mihoatra ny 50 eo dia fa interconnecté. Zay zany ny tena hoe anjara asan'ny gouvernemanta mba ahafahana mampitraka ny postra ary ahafahana ihany koa zany mampiroborobo ny asa amin'io postra io. Fa ny mpiasan'ny postra dia tsy mitsahatra miezaka zany na reo receveur reo ikirakira ny teknolojia vaovao ary mametraka ny service financier io zany toy ny transfert d'argent, toy nyreny épargne reny zany zay kirakiraina tsy ohatran'ny taloha fa ampidirana ny teknolojia vaovao satria zay ny aveniran'ny postra malagasy raha eto à Madagasikara. Zany hoe mematy lay activité fandefasana taratasy tsotra fa nefa kosa misy hafa zay mipotra ary ahafahana tena mivelona tsara mihitsy amin'izany activité vaovao zany.